Lafaverina aty andro indray ny vola Apemba na ny Sorgho izay efa antaony maro no tsy nahitana azy intsony noho tsy fisian'ny fitehirizana masomboly sy ny fivaovan'ny haintany. Tokantrano miisa dimanjato sy enina no iharany tsy fanjarian-tsakafo aty amin'ny tapany atsimo ny nosy izay tsy maintsy nametsahana tetikasa hamahana izany olana izany. Tamin'ny alalan'ny tetikasa mionjo izay vatsian'ny banky resepenena vola mitetina 10 alina sy 4 hetsy sy 2.7 tapitrisa dolara amerikanina. Nidina ty fotony ny ministry ny fambolena sy ny fimpina ary ny solon-tenan'ny FAO ho an'ny Madagasikara, Comore sy Maurice ary Seychelles sy ny solon-tenan'ny PAM eto Madagasikara. Nanao diabe ny jiry ny favokarany Apemba tao amin'ny fokotany ny Bekopiky, komina ny Andalatanosy, distrika ny Ambovombeandroy. Tokony atao amizay ny karazana voly mahatanty ahitany. Hitantsika eto ny voly Apemba zay tena vokatra be amin'ity toerana ty namaly izany tsokevitra nivoaka tamin'ny colloque sud tamin'ny 2021 izany. Zany voly Apemba zany dia afahana miatrika ny tsy fahampiana ara-tsakafo dia anatrarana an'izay fampiroboroboana voalaza ombeny ary very rano ny filoham-pirenena hoe ny malagasy isam-pianakaviana dia tokony hanana zay sakafo hoentiny mamelona ny isa-tokantrano. Mbola mitohy ny fiaraha-miasa amin'ireo mpamatsy ara-bola sy ara-teknika mba hisian'ny fanjakan-tena ara-tsakafo eto Madagasikara.